Iray amin'ireo antoko politika azo lazaina fa efa tranainy teto Madagasikara ny Parti Social-Démocrate na ny PSD no ahafantarany maro azy manana ny ambarany ny filoha hevitra nasionaly n'izany antoko izany mahakasika ny lalàna mifehy antoko politika eto Madagasikara. Raha ny texte momba ny antoko politika izy io zany tamin'ny nanaovana azy io misy zavatra tanjona hotratrarina satria ny fanaovana politika eto Madagasikara nge efa manomboka teo eo efa manomboka ao anatin'ny hoe gaboraraka izay itoejavatra zay natonga ny tompona andraikitra nahita hoe ahoana ny ahafahantsika mamatotra indray mandeha ao anatiny fanajana etika fanajana ny lalàna manan-kery an'izany antoko politika izany ataon'olona fitaovana izy io taloha teo hoe raha vao misy zavatra tsy metimety antoko politika misy zavatra tsy mety politika zany politika ambonin'ny lalàna zay zavatra zay tsy mety ka na izy na iza de tsy maintsy hofezin'ny lalàna zay mahatany tandalàna ny tany tandalàna ka ozy aho hoe io fametrahana ny fandanina ny lalàna mikasika ny antoko politika io tena zavatra mety mba ahafahantsika mijery iza ny tsingaripary iza ny tena manaraka ny lalàna manan-kery iza ny tena mitsinjo satria tsara ho fantatsika ny mpanao politika sasany nge ny antoko politika na de hoe inona ny andraikitra n'izany antoko politika izany eny amin'ny fiarahamonina ndraindray tsy fatany ndraindray ihany koa fatany fa tsy ataony zay zavatra zay no tsara ametrahana ny lalàna io ary tsara ny fametrahana an'izy io mba hafantatra satria ny antoko politika dia manabe ny vahoaka malagasy amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny fampandrosoana ny de firenena na ny hoe tandrazana mamitsika ity zay ny tena anjara andraikitra ny antoko politika manabe ny vahoaka ary tady hevitra ihany koa tanjon'ny mpanao politika mazava ho azy hoe andrombaka fahefana ny antoko politika tsy te andrombaka fahefana zany nge tsy mipetraka tsony hoe mahantoko politika azy ary zay no mahatonga ny lalàna napetraka tsara hoe ny antoko politika izay tsy manao congrès misy fepotona napetraka am'izay ny lalàna any hoe raha tsy manao congrès dia tsy antoko politika ahoana moa ny ahafahana hoe ilaza hoe andrombaka fahefana eo antoko politika eo raha tsy havita congrès de ohatra zay koa le fanavozana ny pro ahoana moa ny atanterahany tanjona raha ohatra ka tsy manavao an'izay tsy fantatra iza marina moa ny président national iza marina moa ny secrétaire général iza marina moa ny zao mba tsara ho fantatra zay zavatra zay satria organisation io satria raha vao manao zavatra io organisation io tsara fantatra iza ny tompona andraikitra ao aminy